Manantitra ny araba mba hampirindro anareo tompolasy tombovavy ary manasa ihany koa anaraka hatramin'ny farany ny vaovao eto amin'ny fahitalavitra MBS. Mitohy hatrany ny fampelezan-kevitra ataon'ny candidat atolotry ny team K25 izany candidat solombavambahoaka ho an'ny tao amin'ny boriboritany faefatra araka ny efa fahalalantsika azy dia Rambosalama Emilien no lohalisitra ao amin'izany boriboritany faefatra izany. Ny teny namotana angarangarana no nandehanany sy nidinany fotony tamin'ity androany ity ary nampiavaka an'izay dia teny ihany koa notrona ny filoha nasional ny tiako Madagasikara Andriamato Marka Ravalomanana. Noro fitiavana no mitatitra ny vaovao amintsika teo amin'ny sarin'ny Mathieu Prince. Apetraka ny rafitra matanjaka sy matipaika ahafahana manatanteraka ireo vina fampandrosoana ny vahoaka malagasy. Io no anisan'ny nambarany filohan'ny vovona ny antoko team K25 Marka Ravalomanana androany raha nitafa tamin'ny vahoaka ny boriboritany faefatra ny tenany nampahafantatra ny candidat solombavambahoaka avy amin'ny antoko team K25. Notsindrin'Andriamato Marka Ravalomanana fa hafa ihany izany hoe candidat atolotra amin'ny anarany antoko izany. Raha ny ao amin'ny antoko team manokana anisan'ny mampiavaka ny candidat ny fijeren'izy ireo ny tombontsoa ny vahoaka fa tsy ny tombontsoa ny tena velively. Eo ihany koa ny fisitrahany candidat ny fiofanana mialoha mandritra ary aorian'ny ny fifidianana mba ahafahan'izy ireo mijery ny politika ho amin'ny tena fampandrosoana marina. Tonga fotoana izao ary fotoana tena ahafahana manao propaganda na fampelezan-kevitra saia zay le saia zay sahanao inona say joro marina tena nangana firenena vanina say joro marina amotsipotsika ny tsy mety ary tena saha marina mba hiaro madinika. Mila olona miaro, mila olona misolotena ianareo solombavanareo zay ny ilana ny solombavambahoaka. Ary inona natao hoe solombavambahoaka? Solombavambahoaka dia tsy anangatanana fotsiny fa tena ilaza marina zay tolo-kevitra sy tolo-dalàna mahasolo vahoaka. Natao hoe odiben'mpanangana dia zao tsy olona tokony izy ihany no hiaro ilalàna zay tolo-dalàna ho tolony fa misy 5 amby 100 izy. Tsy maintsy mengy avy amin'ny antoko politika ny député na ny solombavambahoaka ary eo antoko politika io no jerevana fa tsy le olona satria misy vina mpiarahamonina le projet de société ao efa misy manana le paikady izy mampiavaka ny candidat ny tiako Madagasikara K25 le olona dia zao nahazo formation reo alohan'izao propagande zao ary efa vitanay tika lany soa tsara ary olano reo mbola mahazo ndray refa zao ina formation atao an-tsainy ny atao an-tsainy dia hoe aza ny tenanao reny mijerevana aloha fa le soa miombonana ho an'ny vahoaka daholo be. Faharoa tsy ianao no mitondra ny hevitra makany fa iraisantsika tao anatin'ny tele tiako Madagasikara ty antoko politika. Inona ny tanjona? Ny hanasoavana ny vahoaka. Fa anisan'ny laharam-pamena ho an'ny boriboritany faefatra ny resaka tsy fandriam-pahalemana, ny hijerena ihany koa ny tany izay lasan'ny vahiny ary ny hijerena ny olanjiro ao an-toerana ankoatra ireo izay tsy voalaza. Misy tamin'ireo moa no efa voava avy hatrany raha ny nambarany candidat Rambosalama Emilien. Andeha amin'ny atao hoe porte-à-porte zany izakay isaky ny fokotany ary izay fijerena ny fokotany izay dia mandesa mbaravaran'olona mihitsiny tonga mandresy lahatra ny olona ifety ny candidat team K25 atao boriboritany faefatra izay mitondra ny larana faefatra fa tsy maintsy dian'ny candidat efatra amin'ny ralany boriboritany ny fokotany 2 eto boriboritany faefatra. Tsy fedifety fahatany fa ifidy ny candidat ao anatin'ny antoko politika zay candidat tsy ho voavidy vola fa tena candidat hijery ny tombotsoam-bahoaka eto amin'ny boriboritany faefatra. Ny laharam-pahamehana angamba dia atao hoe ny etaeta amin'ny vahoaka rehetra laharam-pahamehana daholo fa ny tena tsy maintsy jerena aloha voalohany zany amin'izao izay mampikikika ny olona ary rehefa misy tolo-dalàna vonona amin'izany dia momba ny fandriam-pahalemana. Manarak'izay araka ny efa niteneniko teo dia ny jerevana ny tany an'ny malagasy izay tena ataonay vaindondra raha mihitsiny ny fijeren'ny fiarovana zany tany zany satria tany malagasy dia fa tsy tany vahiny ka raha niza ny
tady akany tamin'ny malagasy efa vonona koa ny tolo-dalàna momba ny fiarovana ny tanin'ny malagasy ary tady tsara ny fa malagasy marary amin'ny tany ary atao hoe azo lazaina hoe malagasy dia manambady ny tany mihitsy satria mikitikitihana dia marary izy ary ohatran'ny hoe otrano hoe rehefa kitikitihana mivadina zany ka dia marary. Ny manarak'izay dia ny fijerena ny sosialy izay tena marary tokoa satria tena ambany dia ambany ny fahafahamividy malagasy ary raha mahitsika dia memitombo mantra izay tsy miteny hoe amiditra amin'ny asan'ny mpanatanteraka fa misy zany volavolan-dalàna hoentina eo amin'ny nantolo-dalàna hoentina eo amin'ny antenimera dia reny zany no lanina anarahana akaika mba ampitomba isiny ny fampandrosoana eto am-boriboritany fahefatra ary indrindra mba ho tolo-dalàna mety sy mahasoan'ny vahoaka malagasy. Fa toy izao koa sary ny fanentanana nataondreo vahoaka sy ny antony manokana no safidin'izy ireo ny kandida natolotry ny antoko team K25. Manentana antsika izay efa manana kara-pifidiana ka manana kara-panondro mba hifidy ny Rambo numéro 4 ihany antsika satria izy izao nanamboatra lalana tany aminay izay ambany tanàna dia tianay izay makana dia hatrao farany. Izy zany hita hoe olona matotra sady mety hihaino ny vahoaka dia manentana amin'ny vahoaka rehetra hifidy ny numéro 4. Ankoatra izay tsy hijanona eto amin'ny faritra namontana ny hetsika propagandy tariany kandida Ramboasalama Emilien fa hitohy hatrany izany ka farafahakeliny fokontany telo no ezahina tsy dina isan'andro ahafana manentana ireo vahoaka raha ny loharanom-baovao. Hoezahina ao anatin'izany ny tsidiana ireo fokontany 17 ao anatin'ny boriboritany amin'izao vanim-potoana ny fampielezan-kevitra izao raha ny voalaza. Ao anatin'izay fampielezan-kevitra izay ihany dia nazava ny fanehoan-kevitry ny vahoaka teny amin'ny boriboritany fahefatra. Tsotra ny nambaran'izy ireo hafa ihany ny kandida tolotry ny team K25 satria ny mpitarika ihany koa dia manana fahamatorana ary atao zava-dehibe ny fikatsahana hatrany hatrany ny tombontsoa am-bahoaka. Noro fitiavana no mitondra ny fanadihadiana momba an'izay teo amin'ny sarin'ny Mathieu Prince. Safidianana ny kandida Ramboasalama Emilien izay moa efa team hatramin'izay tsy mivadika amin'ny président Ravalomanana. Nenay zany izay kandida atolotry président Ravalomanana dia tohananay izany hoe izy 9 tohananay daholo ankoatra ny arrondissement anay. Manentana antsika eto amin'ny boriboritany fahefatra hifidiny larana fahefatra ny kandida natolotry président Ravalomanana Ramboasalama Emilien amin'ny 27 Mey ho avy izao. Entana ny vahoaka rehetra zany mba hanolotra ny Andriamato Ramboasalama zany Emilienne ao anatin'ny fifidianana 27 Mey zany zahay. Manentana ny vahoaka koa zany zay mba hirotsaka tanteraka handrotsaka ny vato numéro 4 zany atolotry ny team Madagasikara. Manentana antsika vahoaka ny 4e arrondissement mba hifidy any Ramboasalama numéro 4 eto amin'ny faritra boriboritany fahefatra. Aza mety ho ambakain'ny olona tsontsika fa io fa miverina le tena antsika mino zato isan-jato fa tonga hifidy daholo tsika eto amin'ny 4e arrondissement aza misy mijanona trany ary tsay ny vatony Ramboa numéro 4 fa tena Ramboa marina izy. Manentana antsika zany izay 20 taona no miakatra ndao tsika marina ny anarantsika any amin'ny boropifidianana any amin'ny fokontany dia ndao tsika ndeha hifidy amin'ny 27 Mey dia handrotsaka ny laharana numéro 4. Afatra kely ho antsika izay mbola mirorosaina ny amin'ny fizarazarany hevitra momba ny resaka tsy dia mazava iny aokantsika sy rorosaina tsony aokantsika atoky fa ny kandida Ramboasalama Emilien ihany no nahazo trotrano avy amin'ny président Ravalomanana dia izy ihany no ho tohanantsika. Ny antony aloha voalohany indrindra irahantsika mahita irahantsika malala ny tantaran'i Madagasikara izay mbola zaza dia efa natsapa hoe tamin'ny andron'ny président Ravalomanana no nahitana zavatra tsara zany nahitana lalana tsara izay sy tratran'ilay lalana ratsy be taty amin'ny nosy be efa nahitany arabe vaovao be io izay dia fantatra hoe président Ravalomanana ihany no mahavita an'io dia izay kandida tohanina dia tohananay. Safidy team K25 satria hatramin'izay izay tetỳ ambany tanàna nataon'ny olona fitaovana politika fotsiny
ary raha vao ny alany président Marc Ravalomanana zany tety aminay a lotoloto ny ranotsy rano matsiry be le propagande ataon'ny olona ety zay tonga ety anefany a zay mahatsapa ary tsindrinay mafy mihitsy fa tsisy mavita ny tim zany hatramin'izay a teto amin'ity 4e arrondissement ty mijaly zay président Ravalomanana misaotra anao zay député Rambosalama Emilien tena iasa iaraka tsika manatony ianao akaiky koa amin'ny vahoaka ka isaoranay anao zany président Ravalomanana manentana antsika mba hijery ny anarantsika any amin'ny lisy mpifidianana eny amin'ny fokotany ny kara-mpifidianana tonga avy amin'ny fidy nefa ny adiditsika tombotsoa antsika no jeren'ireo candidat antsika ireo fa tsy tombotsoan'ny tenany ho an'ny teny amin'ny boriboritany fadimy kosa araka ny efa fantatsika rehetra dia i naina no anisan'ny candidat listra faharoa zany ao amin'ny boriboritany fahadimy atolotry ny 5 ary fetra kosa ny ao amin'ny listra voalohany niavaka ny etsika nataon'izy ireo androany teny amin'ny fokotany ny Alarobia ambony satria ny tety tokatrano ny aona mivantana tamin'ny olona teny amin'ireny toerana ireny ary izay tsy fisiany elanelan'izay no tena zava-dehibe amin'ny antsoina hoe porte-à-porte. Lorette Berton no mitondra vaovao teo amin'ny sariny Manu Randremalala. Manakaiky ny vahoaka hatrany tahaka ny efa fanaony ny candidat team K25 ao amin'ny boriboritany fahadimy nirotsaka antsehatra ny tety tokatrano isaka ny fokotany jiaby tao Alarobia ambony ny ekipa notarian'ny fetra sinainy. Ireo candidat ireo izay antokana nahazo tsodrany tamin'ny filompanorina ny antokotiko Madagasikara Andriamatoa Marc Ravalomanana ary naneho ny fahavononany hiaro ny tombotsoa ny vahoaka rehetra rehefa tonga eny amin'ny anteny miram-pirenena. Fetra sinaina candidat larana faefatra avy amin'ny antokotiko Madagasikara miantso anao miantso atsika manentana atsika hifidy ny larana faefatra candidat natolotry ny antokotiko Madagasikara nahazo tsodrano avy amin'ny président Ravalomanana iara iasa isika iara hijery ny hoavy isika iara hitsinjo ny taranaka isika fidio ny larana faefatra candidat natolotry ny tiko Madagasikara tsy kobakambava tsy ronono atavy mila nareo izahay mila nareo ianareo mila anay ka dia toano izahay fa iara iady isika iara iady amin'ny fahantrana isika iara iady isika ho an'izany fanjakana tsara tantana izany manifesto no matoanasanay sosialim-bahoaka no hotsinjovinay fidio ny candidat larana faefatra eto amin'ny boriboritany fadimy fa hitsinjoanao hitsinjo avinao hitsinjo ny taranaka any apara. Tsy vitsy amin'ireo vahoaka ao amin'ny fokotany Alarobia ambony no resy lahatra fa ny candidat natolotry ny team K25 ihany no mahavita manova ny tantara sy mampivoatra ny sosialim-bahoaka amin'ny alalan'izao fifidianana solombavam-bahoaka izay ho tanterahana ny alatsinainy fa 17 ny volana Mey 2020 sy 2020 izao. Manentana ifidy ny candidat tolotry ny tiko Madagasikara K25 izay nahazo tsodrano avy amin'ny filoha Marc Ravalomanana dia ifetra sy naina ireo no candidat tsika eto amin'ny firaisana fahadimy candidat vonona iaino ny etatam-bahoaka ary indrindra efa tsara ofana men'ny filoha Marc Ravalomanana fiofanana tsara mihitsy ireo candidat tsika ireo koa manantena izay fa ifidy sy androtsaka amin'ny vaton'ireo candidat fetra sy naina ireo isika rehetra numéro 4 aty amin'ny boriboritany fahadimy. Ho an'ny candidat tolotry ny team K25 eny amin'ny district Tsimrindrano kosa listra izay tarihany Alain Ratsimbazampy dia teny amin'ny commune Tosy izy ireo no nandresy lahatra ny vahoaka teny mba handrotsaka ny vato zany ho amin'ny candidat solombahoaka atolotry ny team K25 ao amin'ny district ny Tsimrindrano. Zava-dehibe ny fionana amin'ny vahoaka toy izao ahafantarana ny tena iainan'ny olona ary avy amin'izany no andrafetana ny lalàna eninivon'ny ateny miram-pirenena rehefa lany somatsara eo moa ny volavolan-dalàna izay hoentin'ny fahefanam-panatanteraka fa eo ihany koa ny tolo-dalàna izay avy amin'ny solombava-mbahoaka. Tatitra ny vaovao Edena Elia teo amin'ny sarin'ny Mathieu Princy. Zava-dehibe ny fitsidiana sy ny fifampiresana amin'ireo vahoaka ifotony toy izao ao anatin'ity fotoana ny fampelezan-kevitra ity.
ho an'ny candidat olotry ny antokotiko Madagasikara eto amin'ny distrika na Tsimdrano dia tsy ny fanentanana ifidy azy irery ihany no natao lahara-pahamehana fa indrindra ny fampahafantarana ireo vina sy ny foto-kevitry ny antokotiko Madagasikara izay efa nitondra fampandrosoana maro teto amin'ity distrika ity. Matetika dia ny fangarony eo amin'ny candidat aloha ary ny faharoa dia ny atao hoe ny vinanasa izay atrehan'ny antokotiko Madagasikara raha tafapetraka soamantsara ny anivon'ny anteny miaram-pirenena. Manoloana an'izay ny mahakasika ny lalàna mety hoentin'ny antokotiko Madagasikara volavolan-dalàna io ny anivon'ny anteny miaram-pirenena dia mariana eto fa ny mahakasika ny sehatry ny fandriampahalemana ny sehatry ny fiarovana ny ataontsika hoe ny vehivavy sy ireo vondron'olona marefo ary koa ny fametrahana ny hoe fahazahoan'ny malagasy raha ny fisotro madio ato anatin'izany distrika n'Antananarivo Atsimorano zany. Efa niarany asa tamin'ny vahoaka ary efa mahalala ny zava-misy ainan'ny mponina indrindra fa ny tantsaha ety amin'ny distrika n'Atsimorano ny candidat laharana fahadimy hoy ireo mponina ka antony safidianan'izy ireo ny anohanana azy. Eo ihany koa ny laza ny antokotiko Madagasikara izay efa notsarain'ny tantara tamin'ny fampandrosoana vita teto amin'ny firenena. Ny hitako hoe tena mahavita zany tompoko dia izao Ialaira Tsimbazafy. Ny antony dia izao izy tatsaha ohatranay ary mitsindro vahoaka majinika. Afaka midina tia tsaha izy dia manorotoro. Ary fantatro fa tsy anarana majinika mihitsy izy aloha. Fa niarana asa taminay izy aloha dia fantako zany hoe tena poinsa hoe izy aloha hitsindro amin'ny majinika izy. Fa zay teo aloha ohatra nanao ananana fotsiny fa zareo ity aloha tena fantatra hoe poinsa mihitsy zany tena hitsindro anay hatramin'ny farany izy rangaha. Ny tiana hifidiananay azy zany mahakarakara le fiaignanay. Dia falifaly zahay zany na izy mbe mirotsaka zany hatsindro ny fiaignanay. Ny anay zany ny candidat tianay dia ny team aloha oka zavatara io mahavita anay io sady io no mahavita tsy manao kobakambava fa zay lazaina dia vita daholo. Ny antony fidiananay ny team dia fa hitanay ny asa filoha teo aloha marika ravalomanana zay ny fidiananay an'io. Ny asa teo aloha tena nandeha tsara ninninona zay zavatra natao nandeha daholo na lalana ninninona na amin'ny fiainam-bahoaka. Teto amin'ny komina Itosy nanaovana ny fitsidiana ny isan-tokantrano ho an'ny androany. Ny candidat Alain Tsimbazafy irery ihany no candidat atolotry ny antokotiko Madagasikara eto amin'ny distrika n'Atsimorano izay eo ambany fitarihan'ny antoko ny filoha marika ravalomanana hoy kosa ny lisitra faharoa ny candidat Atsimorano. Izy irery ihany no efa nahazo ny tsodrano ary afaka mampiasa ny hira fanevan'ny antoko sy ny vinan'ny antoko eto amin'ny distrika n'Atsimorano. Mitsangana ary namako mitsangana ary Atsimorano indreto izay lista tarihan'ny Alaira Tsimbazafy miaraka amin'ny tenako Irlanda mitondra ny fanevantiko Madagasikara aty Atsimorano. Ny hafa raha dia hoe mitona antsika Atsimorano malagasy tsy vaky volo mitsangana tongava mifidy. Zay aloha ny zava-dehibe voalohany raha misy ny fanohanana ny filoha ravalomanana sy izay candidat dia ny fanentanana antsika hifidy ary indrindrindrindra ny fanarana antsika rehetrarehetra ahafantatra fa tokana ihany ny tiako Madagasikara aty Atsimorano dia ny laharana fahadimy miaraka amin'ny Alaira Tsimbazafy izany sy ireo pré-liste aminy. Tsy misy afaka mampiasa ny hira fanevany tiako Madagasikara afa-tsy izay lista tiako Madagasikara taritin'ny Alaira Tsimbazafy laharana fahadimy. Fa ny ankoatran'izay dia azo lazaina amin'ny teny izay tsy manahira ny tena azy hoe misantoka nasanatry misoloka ny tiako Madagasikara ka dia manentana antsika ry Atsimorano mahafinaritra miaraka amin'ny tiako Madagasikara laharana fahadimy eto Atsimorano. Anjaran'ny komina Tanjombato indray no hotsidian'ny candidat Alain Tsimbazafy eto amin'ny distrika n'Atsimorano ho an'ny rampitso alakamisy 7 Mey 2024. Mianga ao an-tampon-tanànan'ny Tanjombato ary toy amin'ireo fokotany maromaro izay mandrafitra ny komina. Faran'ny distrika n'Ambohidratrimo kosa no resahana dia azo ambara fa miraiki-po hatrany amin'ny tiako Madagasikara izany distrika n'Ambohidratrimo zany ary voapirofo zay tamin'ireo voka-pifidianana efa natao teto amin'ny firenena. Amin'ity fifidianana solombavam-bahoaka amin'ny 17 ny volana Mey ity dia tsy salasala ny mponina sy mpifidy ao amin'ny distrika n'Ambohidratrimo fa androtsaka amin'ny vatony ho an'ny candidat izany candidat solombavam-bahoaka atolotry ny team K25. Tamin'ity androany ity dia natambatra tao amin'ny toerana anankiray izay afovoan'ny distrika n'Ambohidratrimo ny fanentanana maro samihafa. Edena Elia no teny an-toerana teo amin'ny sarin'ny Mano Randremalala.
Ny famotona teto amin'ity toerana ity indray ireo mpanohana ny kandida Mamy Rabenirina atao anatin'ny distrika na Tsimondrano androany nandritra ny fampelezan-kevitra. Nidina ifotony ny fampiresaka tamin'ireo vahoaka ary indrindra ny aino etaetan'izy ireo no tena ny fotoran'ny fitsidiana. Tsy mbola lefy ny fitiavan'ny mponina ity kandida ity noho ny vinany antoko tiako Madagasikara izay efa nentiny nanatanterahana ny asa fampandrosoana hatramin'izay teto amin'ny distrika. Tena mbola mafana ny fitiavan'ny mponina ety amin'ny distrika Ambohidratrimo ny fiarahana amin'ny antoko tiako Madagasikara eo ambany fitarian'ny filora Valomanana ary tsy ny eto ihany fa izay nalehanay rehetra profon'izany moa ny voka-pifidianana rehetra hatramin'izay ary mananteny zahay fa hotratranay tanjona amin'ity indray mitoraka ity araka ny voalaza hoe toerana anankiroa no eritreretina ary any an-tanana fidy eto amin'ny distrika Ambohidratrimo fa tsy ho an'ny député no anaovana ian'izany fanentanana izany fa ho an'ny firenena, ho an'ny vahoaka, indrindra ho an'ny distrika Ambohidratrimo. Efa voavolavola avokoa ireo paikady rehetra entina malina ny etaetan'ny mponina amin'ny alalan'ny fandrafetana izany ao anatin'ny lalàna ary tsy maintsy ampifanarahana amin'ny filan'ny vahoaka eto amin'ny distrika Ambohidratrimo izany. Manentana an'ireo mpiara-monina rehetra aty anivon'ny distrika Ambohidratrimo ary manambara sy mizara ny fahavononanay kandida atolotry ny atoko timma ny amin'ny atrehana zao fifidianana zao fa indrindra iatrehana ny asa amin'ny masolom-bavam-bahoaka rehefa avy eo. Hoy izahay hoe fidio ny larana fahavalo kandida atolotry ny atoko timma ety amin'ny distrika afahantsika manohy ny asa efa natomboka hatramin'izay afahantsika mametraka lalàna sy fomba fiasa tsaratsara kokoa hoentintsika miaro ny zon'ny vahoaka, miaro ny zon'ny mponina, miaro ny fananan'ny mponina mba afahantsika miaro ny distrika iray manontolo mihitsy. Mbola itoram-pitso ny fitsidiana ny isan-tokantrano ao anatin'ny distrika Ambohidratrimo ataon'ity kandida larana fahavalo izay atolotry ny antoko tiako Madagasikara ity. Fa anisan'ny commune anankiray ao anatin'ny distrika ny Avaradrano ny commune ny talatan'ny Volonondry. Talatan'ny Volonondry izay malaza eo amin'ny resaka tontolo ambanivohitra, ny resaka varotra omby sy ny fambolena sy ny fiompiana. Ny toy teny amin'izany commune ny talatan'ny Volonondry zany ary ny fandresen-dahatra ny tanana ny olona androtsaka ny vatony amin'ny kandida atolotry ny timma K25 amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka lisitra tarihany Jerry Randremolaina raha ny aja izany ary nampiavaka tamin'ity fandresen-dahatra ny teny talatan'ny Volonondry ity dia nisy ny solotena ny filompanorona ny tiako Madagasikara Andriamato Marka Ravalomanana tsy iza moa zany solotena izany fa Andriamato Patrick Ramiaramanana filohan'ny Team Academy. Laurette Berton no teny antoerana sarin'ny Mano Randremalala. Ny fitetezana ny tanàna jiaby tao anatin'ny commune talatan'ny Volonondry no nanohizana ny andro faharoa amin'ny fampelezan-kevitra ho an'ny kandida Team K25 ao anatin'ny faritra Avaradrano. Rodoben'ny mpanangana no tarihan'ny kandida Randriambolaina Jerry lisitra voalohany sy Ajandriana Tsifona Tsara lisitra faharoa natolotry ny Team K25 no natao tamin'ireo fokontany 7-20 notsidiana tao amin'ny commune talatan'ny Volonondry. Naneho ny fahavononana ary nanapirofo fa hiara-dalana amin'ny fokon'olona eny fotony izy roa lahy ireo amin'ny fampandrosoana ny vahoaka malagasy. Manentana ny vahoaka Avaradrano tsy akanavana ny tenako izay mitarika ny lisitra tiako Madagasikara K25 eto Avaradrano mifidy ny larana fahaenina amin'ny fafitony vola ambiroapolo ny volana Mey izao satria mila mifanentana itsika amin'ny fandatsaham-bato amin'ny fifidianana manentana antsika ihany koa zany tonga hifidy ary ampandany an'izay larana fahaenina izay amin'ny fafito ambiroapolo ny volana Mey izao. Dia entanina izany ny vahoaka Avaradrano tsy akanavako izay mirahalahy reto dia vonona hitondra avo ny atao hoe asiny indray koa io antenimieram-pirenena io ary indrindra tsy hijery afa-tsy ny tombotsoa amin'ny vahoaka ary tsy ho voavidy vola fa kosa anangatanana amin'izay lalàna mahasoa ny vahoaka malagasy mahasoa ny vahoaka Avaradrano. Manentana mafy dia mafy ianareo zany mba hifidy anay mirahalahy mba ho podro ny ety Avaradrano. Ny hagnano podro no tanjona hoy ny solotena ny vahoaka tao amin'ny antanànany Ambolo raha nanome toky izy.
resy lahatra ny mponina ao amin'ny commune talata ny volonondry fa ny kandida atolotry ny team ka 25 ihany no afaka hitondra vahaolana sy hijery ny tombontsoan'ny vahoaka. Eto ambolo zany dia manentana ny vahoaka eto aminay mba hifidy amin'ny 7 volana Mey izao ary hifidy tsy hifidy afa-tsy ny numéro 6 zay tarihany eo amin'ny tarika Ravalomanana. Efa fantatrareo ihany ny foronanam-bolo tamin'ny fifidianana teo fa dia mampanantena reo zay hoe tsy maintsy mbola iny ihany ny veriny mbola mandresy sika. Tsy nandeha irery ny kandida roa lahy ao amin'ny distrikany Avaradrano ireo tamin'ity andro ny talata fa 7 ny volana Mey ity fa nanotrina azy ireo ny talen'ny team akademia Andriamatoa Patrick Ramiaramanana izay nisolo tena sy nitondra ny afatra avy amin'ny filoham-panorona ny antokotiko Madagasikara dia Andriamatoa Marc Ravalomanana. Izy mirahalahy reo ihany nasotrodrano tany amin'ny filohan'ny tiko Madagasikara Marc Ravalomanana ka nareo to talata amin'ny volonondry aleo nareo tsy isy amitaka na misy milaza zany fa hoe mbola misy olo tena hafa na kandida hafa ny tiko Madagasikara ka 25 tsy misy zany fa izy mirahalahy izy ary izy roalahy mirahalahy no anandratra zany hoe tiko Madagasikara ny député eo anivony antemera-pirenena manomboka amin'ny 7 volana Mey ka noho izany dia zao mila mandeha mifidy tsika amin'ny alatsinainy 7 volana Mey mifidy ny antokotiko Madagasikara mifidy anjery lolaharana. Anisany afatra naverimberiny Jery Randriambolaina sy Ajandriana Tsifona tsara tamin'ny fokon'olona ao amin'ny faritra Avaradrano izay nanaovana izy ireo ny fampelezan-kevitra nanomboka tamin'ny 9 volana Mey teo dia ny hoe tsy tokony ho kamokamona ho kivikivy andeha hamonjy sy anefa ny adidy amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ary indrindrindrindra mila arovana sy arahamaso ny safidy izay natao mba tsy hanjakany ny mpangalabato. Nandritra ny fandalovana teny talata volonondry no nanaovana fanadiadiana tanàna izay malaza amin'ny resaka fambolena sy ny fiarina amin'izay tontolo ambanivohitra izay moa talatan'ny volonondry ary manana finiavana tokoa ny tantsaha 5 ny olana dia eo amin'ny fisian'ny tsy fandriampahalemana sy ny tsy fampin'ny fotodrafitrasa ihany koa. Lorette Berton no mitondra antsika ny vaovao sary ny Mano Randremalala. Fokontany miisa 5 no mandrafitra ny commune talatany volonondry ao amin'ny distrikany Avaradrano. Malaza amin'ny sosisy sy ny kobany ao tapitanana ny talatany volonondry. Tantsaha mpamboly sy mpiomby ary mpandrafitra kosa no maro amin'ny mponina any an-toerana tahaka ny ao amin'ny fokontany amboly sy antsaha maro. Manana ny tsena lehibe mampiavaka azy ny tanàna izay tsy lavitra ny biron'ny commune no misy azy. Tsy dia zarizary loatra ny fotodrafitrasa toy ny lalana sy ny toeram-pitsaboana ary ireo no tena isan'ny manahirana ny mponina any an-toerana raha ny resaka ny fanaovana tamin'ny lefitry ny ben'ny tanàna. Betsaka ny mpangalatra momby ary misy koa indraindray ireo fanafiana ny tambazy. Teto anivon'ny commune aloha tanàna anankiray zany tena notafiandry zareo teo amin'ny tanàna Varatsena dia ny any ambanivohitra any koa tena miororo foana zany ny olona ohatra ny mandry tsy lavoro amin'ny resaka fandriampahalemana dia ny ao amin'ny resaka rehefa misy moa izay tsy fandriampahalemana izay dia ohatra ny hoe lasa miravoravo tanana zany ny olona eo amin'ny famokarana. Tanàna mahavokatra vary ihany koa ny commune talatany volonondry saingy mitaraina ireo tantsaha izay sady mamboly no mivarotra fa manimba ny tsenan'izy ireo ary tsy manome lanja ny vokatra avy any an-toerana ny fampidirana ny vary mora eto Madagasikara satria vola maro tsy toko tsy firoana no lany amin'ny fambolena kanefa tsy mahazo tombony ny tena tantsaha eny fotony. Zay tena tsy mahazaka an'ilay mihitsiny. Tokony hoe farafaratsiny zany zao ilay vary mora tokony hoe farafaratsiny amin'ny alora hoe mbo fahavaratra mbo isivan'ilay raha isy fa tsy zao fiakarany vokatra zao tsy mety mihitsy lay izy aloha raha. Vary aloha tamin'ity tena tsara fa eo amin'ilay vidiny tena ambamby be dia ambamby be dia eo zany lasatra ny hoe mandreraka an'ilay mpamboly eo an'ilay mpamboly zany zao lasatra ny hoe kivy be ilay mpamboly amin'izao satria ilay vidim-bary tsy arakaraka ilay eritreretiny tena tantsaha zany ilay izy fa ambamby be loatra. Tokony hoe raha ny tena izy tokony hoe atao mitovy foana ny saran'ilay izy hatrany amin'ny ohatra hoe fahavaratra amin'izay izy mba mitovitovy ny
entany ihany fa lasa collecteur en velona. Toerana tena ahitana mpandrafitra ihany koa ny ao amin'ny Fokotany Antsahamaro, ao amin'ny commune Talatany Volonondry. Miaina amin'ny angovo azo avy amin'ny herin'ny masoandro izy ireo satria tsy misy ny famatsiana herinaratra any an-toerana. Eo amin'ny vaovao hafa kosa momba ny fiainana andavanandro dia tsy mazava amin'ny olona ny momba n'ilay hoe fampiarana ny karama farany ambany izany. Io ilay resaka hoe roetsy ariary. Tsy ny olona rehetra no afaka hisitraka an'izany raha ny faneho-kevitra nataon'ny olona asendranay ary ndeha arahantsika ary ny fanadihadiana momba an'izay hoentin'ny Lorette Berton sary ny Manora Andriamalala ihany. Fanina ny tantsahany ambanivohitra tsy lavitra loatra ny renivohitra raha hanare izany fampiakarana ny karama farany ambany hoy roetsy ariary izany. Izany tokony ikarama roetsy ariary. Ahoana ny ho fiatraikany izany any amin'ny ativilan'ny vahoaka tsy mandady arina? Raha malala manko fa tsy ny malagasy jiaby no piasa birao. Ny ankamaroany dia tantsaha tsy manana hotavandraina isaka ny farany volana fa mitrongo vahoomana ary diniry isanandro vao hihinana sy hamelona ny ankohonana. Namlitry hoe inona sy navy le karama farany ambany amin'ny roetsy, eo ny tsy azonay izany. Tsy azonay tantsaha le izy. Tsy hoe mikarama amin'inona le izy dia mikarama farany ambany roetsy. Zay zao mivarina dia tsy azonay hoe ahoana izany. Zay tsy azahoanay an'le izy. Zay zany tena tokony hoe azavaina bebe kokoa izany raha ohatra hoe afaka manazavazava bebe kokoa izany nareo amin'le izy fa tsy azonay tantsaha mihitsy le izy. Tsy mitondra vahaolana ho an'ny malagasy jiaby ny fampiakarana ny karama farany ambany roetsy ariary satria olombitsy ihany no mahazo tombotsoa amin'izany. Rehefa zohina tokoa manko tsy mampiakatra ny fa efa mividin'ny malagasy akory ny fampiakaran'ny fanjakana ho roa hetsy ariary an'izany karama farany ambany izany. Fa ho any amin'ny faritra atsimo antsinanana kosa isika amin'ity vaovao manaraka ity. Ao amin'ny distrika ny Mananjara eo dia misy tanàna antsoina hoe Voilava. Mampikaikaika ny mponina ao Voilava amin'izao fotoana izao ny fitrandrahana volamena tsy ara-dalàna araka nambaram-ponina ny toerana izay ataon'ny sinoa. Efa 7 taona no nisiny izany kanefa dia tsy hita izay fandraisana andraikitra. Ny olona nefa ao amin'ity toerana ity dia sahirana tsy misy ny hoe tombotsoa azo aminy fa dia ireto sinoa ireto zany no manao izay tiany atao raha ny fanazavana no entin'ny mponina tany an-toerana dia ho arahantsika avy hatrany momba an'izay. Tao anatin'ny 7 taona, anisy ny fitrandrahana volamena tsy ara-dalàna no tanterahany ireo teratany vahiny toy ny sinoa tany Voilava. Manoloana izany anefa tsy misy mba zava-bitana tsangan'ireo vahiny fa ny mitrandraka ny arena volamena ihany no nataony raha ny loharan'ny-baovao azo. Maloto ny rano fisotro izany dia miteraka areti-koditra sy areti-pivalanana ho an'ny mponina noho ny akora simika ampiasain'ireo sinoa mpitrandraka volamena. Ireo ao amin'ny renirano ny saka, potika ihany koa ireo fambolena ataon'ny tantsaha, ny tsy fanarahana ny fomba tany mangany fotsiny toy ny fanaovana maloto amin'ny rano sy ny fandikana ny fady. Ireo mpitrandraka madinika zara raha mahazo volamena ankehitriny satria sambo milina goavana no hitrandrahan'ireo sinoa ny volamena any an-toerana. Tsy mandeha ihany koa ny tsenam-barotra zara raha mahavoavidy hena sy voamaina ny mponina any an-toerana noho izany. Tegna manahirana anay moa zany dia ary ny fisahananay dia madinika anay dia madinika mandalo amin'ny rano ity. Izao rano ity dia lalagna be. Azondrama amin'ny zanakely zany misaka amin'ity dia tahoranay amin'ny momba amin'ity soa ity. Namandry mialina sy mba mahazo tory magnano lany dia miasa alina dia sy mba mahazo tory ne isan'alina isan'alina. Zany fotsiny raha mampalahelo anay. Amiany tany fambolena ety agny maratra be. Tsy nisy fitondram-panjakana ny ainy ny fitarainan'ireo mponina any an-toerana antaonany maro izay. Efa maro ny fampanenoana lakilosy fanairana nataon'ireo mponina saingy rano andamosiny gana avokoa izany. Ireo olobe ampanjaka tangalamena any an-toerana tariny ampanjaka rahalahy Paul mihitsy no nampiakapeo no ny fahavoazana amazony mponina any saingy dia ny mpitandro ny filaminana no ampifanatrehana amin'izy ireo sy atao iaro ny vahiny manao ny fitrandrahana tsy manara-dalàna. Le fitrandrahana reto sinoa volamena ato amin'ny commune Voilava ity dia tegna manahirana mihitsy ny atao fa hoe ny mponina ato agnatin'ny commune any Voilava ity satria antony ady ity sy misy zay tokony sinjovo anany taranaka afara
eo amin'ny lafiny atao fao tontolo iainana ato amintsy commune Voilavo ty satria ireo volamen'ireo no ireo mba ny ahitany tansaha sy ny ray aman-dreny mety hoe vola kely ahanoagnana ny ekôlazy zanany amin'ny fianarana fa indrindra ny lambatafieny ho plisin'izany atao fa eo amin'ny fiainana ivangana sakafo nefa potika lasa nireo sinomy daholo zany miresaka metro volamena anohy ny hetsika fanairana ny mponina any antoerana raha ny fantatra raha mbola mitoy ny fitrandrana ataon'ireo sinoa ireto ireo solombavam-bahoaka mianadaty eo aloha ka ty sy ramparany atelma dia tsy nahavany olana momba izao raharaha izao nefa dia mbola nirosaka ho fidiana ihany izy ireo amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ny 17 Mey ho avy izao ho iatrany ny loharannim-baovao azo. Fa any amin'ny faritra avaratra ny nosy kosa ao amin'ny faritra Sava iny dia miteraka resabe ho an'ny mponina any toerana ny nisiny mpangalatra lavanilina anankiray izay tratra kanefa dia nanaovana raharaham-pihavanana teny anivon'ny gendarmerie ary zany toe-javatra zany dia miteraka atao hoe fahalainana ihany koa ho an'ny mponina any toerana amin'ny resaka hoe fitrandrahana ny tontolon'ny lavanilina izany na famboleny io na amin'ny varotra. Germain Nomenjanahary no mitondra amintsika ny vaovao. Tsy mbola misokatra ny taom-piotazana lavanilina ao amin'ny faritra Sava amin'izao fotoana izao. Manoloana izany dia heverina ho halatra avokoa arak'izany izay tratra mitondra lavanilina ao an-toerana. Raha ny vaovao izay voaray any amin'ity faritra Sava ity dia lavanilina mbola manta milanja 10 kg indray no tratra tao amin'ny fokontany Antsirabato, commune Ampohibe, distrika Nantala ny fa-enina ny volana mety eo. Tsy niresaka halatra lavanilina no tena mahagaga ireo mponina fa nentina teny amin'ny mpitandro filaminana ilay tratra tamin'io halatra io mba atao raharaham-pihavanana ary dia nampandoavina vola mitetina 10 tapitrisa ariary ilay mpangalatra tratra tamin'io halatra lavanilina io. Ny tena mampametra pantaniana ireo mponina ao amin'ny distrikany Sava amin'izao raharaha izao dia hoe kaeve voalamina amin'ny resaka raharaham-pihavanana indray ny halatra lavanilina nefa hatramin'izay dia mitoboka amponja avokoa izay tratra mangalatra lavanilina teo aloha ankoatr'ireo izay niara ny fitsaram-bahoaka izay efa tsy voatanisa intsony. Nambaran'ireo mponina fa ahina ampirongatra indray ny halatra lavanilina ao an-toerana izao tranga izao ary isany nanamafy izany ireo tatsapam-boly lavanilina ao amin'ity faritra ity raha toka vitavita amin'ny raharaham-pihavanana tahaka izao fa tsy saziana any amponja izay tratra manao ny halatra. Tsara moa ny manamarika fa miteraka olana lehibe voalohany ao amin'ny faritra Sava ny daty isokafan'ny tsena amin'ity taom-piotazana ity. Raha ny fantatra dia nangataka ny mpandraraha mba ho any amin'ny volana Aogositra vao isokatra ny taom-piotazana fa ireo mpamboly sy onim-boafidy eny fotony kosa no maniry ny isokafan'ny taom-piotazana amin'ny volana Jolay izao raha tara indrindra izay taom-piotazana lavanilina izay. Ny seha-piariana lavanilina raha teo no isan'ny miteraka ny tsy fandriam-pahalemana any amin'ny faritra Sava indrindra fa ny resaka fitsaram-bahoaka ao amin'io faritra io. Ny alatsinainy fa 9 ny volana Mey teo no voatondro ho fanombohany ny hetsika iadina amin'ny tsy fandriam-pahalemana ao amin'ny faritra Sava izay nambara tamin'ny fomba ofisialy natrehan'ny lehibe ny OMC régional sy ny avy eo anivon'ny faritra ka zandary miisa 200 mahery no aparitaka mandritra ity hetsika ity. Eo amin'ny fanatanjahantena tafita hiatrika ny lalao manasadalana na ny demi-finale amin'ny Telma Coupe de Madagascar amin'ny baolina kitra ny ekipan'ny USCA Foot ekipan'ny commune Antananarivo renivohitra ao anatin'ny fanomanantena tanteraka izany ekipan'ny commune Antananarivo renivohitra zany amin'izao fotoana izao. Andeha arahantsika no tsara ho fantatra momba an'izay teo amin'ny sarin'ny Erzo Rajonarvony. Ny sabotsy 17 Mey sy ny alady 17 Mey no anatotsana ny akatoko amin'ny famaranana demi-finale amin'ny Telma Coupe de Madagascar amin'ny baolina kitra ka ny 17 Mey no ifandona ny USCA Foot ekipan'ny commune Antananarivo renivohitra sy ny Fosa Junior Mahajanga. Ny 17 Mey kosa dia ny Knaps Itasy ifanandrina amin'ny JCA. Tsy ivona fa resiny ny USCA Foot tamin'ny tir au but 4-3 ny Costiem Toliara rehefa avy ny saraka Adsala 3-3 nandritra ny ampaivadalana
Ny Fosa Junior kosa nanidika ny Jetmada tamin'isa 2-0 tamin'ny mpaefadalana ihany. Ny Knap Saitasy nandresy ny CFFA Analamanga tamin'ny isa 2-0 mbola nandritra ny ampaefadalana ihany io, ary ny AJCA nandresy ny Elergeco Plus tamin'ny isa 3-0 ampaefadalana. Manoloana ny fiatrehana ny antsazadalana na ny demi-finale dia manoma tena mafy amin'izao fotoana izao ny ekipan'ny commune Antananarivo renivohitra ny USCAFOOT. Tsy maintsy amafisina ny resaka famonom-baolina sy ny fitazonana skoro rehefa mitarika kary izay no noezahan'ny USCAFOOT nandritra ny fanazarantena. Amafisana kaloha zany zao dia le hoe tanjaka ny fomba filalao ny fanafihana le famonoana baolina dia tena lesiko ny USCAFOOT mantsy tena tsy matazona skoro ty indraindray. Le ankizy zany mbola ankizy izy mora de concentré reny iny zao no tena mafisina tsara hoe efa mba mitarika isa ohatra dia mba tazomina hatramin'ny farany. Fatoana lehibe ho an'ny mpilalao ny fahamarony ny mpijery indrindra amin'izao demi-finale izao. Ho an'ny mpanohana ny USCAFOOT dia ny eo amin'ny ny commune Antananarivo renivohitra no lolarana amin'izany. Za zany manentana ampiasa commune hoe hitondra ny fanevan'ny commune urbaine Antananarivo ireo zandry ireo amin'izay lalao atsasa-dalana izay ka dia manentana antsika hijery baolina nohana ny ekipa antsika. Tsy anjara kely be andoha izy ireo fa tena hitanareo fanomanana izay voalazan'ny maître teo ny mpanazatra, ary hitantsika somasy zao ny fanazarantena atao tsy nitsiniavina mihitsiny fa tena hoe manana tanjona tonga dia aka ny kopy any amin'ny zay ny tanjona zany hoe mba misy fanantenana ary misy fahavononana hoe aka ny amboary. Isorako manokana ihany koa ny fiadidina tanàna Antananarivo dia mpitarika ny ramatoabe tanàna fanomanana dia makasitraka makatelina. Eo amin'ny Champions League Européenne moa dia araraka teo amin'ny antsasadalana ny ekipan'ny FC Barcelona avy any Espagne izay resy ny ekipan'ny FC Liverpool avy any Angleterre tamin'isa 4-0 ny Wall dia ny Ajax d'Amsterdam no ikatroka izany amin'ny ekipan'ny Tottenham. Izay no namarana ny vaovao teto amin'ny fahitalavitra MBS. Isaorana isika rehetra naharitra hatramin'ny farany. Isaorana ihany koa leo namana maro be ao ambadika ao niaraka nanatitosa an'ity vaovao ity. Veloma tompo klasy tompo vavy samy tahina Andriamanitra.